misaotra Andriamanitra atsika noho ny fitantagnany sy ny fahasoavany izay namezin'Andriamanitra atsika mbola nahafahantsika manana ity tombotsoa lehibe ity miaraka amin'ny faly sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izao sabata manokana ho an'ny explorateur maneran-tany zao. Resiko fifaliana ny miaraba antsika jiaby izay magnaraka ity fandaharana ity, ary tiako ny miaraba manokana ireo mpisavalalana rehetra, indrindrandrindra ireo mpitarika izay mikely any fatratra manatanteraka ny asa fanompoana eo anivony zany tanora zandriny zany. Ny anty veriko fa fotoana anankiray izay tsy hoe eto amintsika fotsiny miaraka mankalaza ny fahafitopolo taona ny siany fandaminana teo anivon'ny mpisavalalana, fa ny maneran-tany koa miaraka mankalaza. Eto am-piandohany dia tiako ny mampitodika atsika rehetra ino moa ny zavatra nisy tamin'ny fitopolo taona taloha izao taona misy atsika zao ty. Mamela zanareo dia iresaka manokana mikasika an'ireo tantarany ireo tanora ao amin'ivon'ny fiangonana Adventiste amin'ny tandriny andro fahafito atsika. Tamin'ny taona 1879 dia misy tovolahy kely anankiray atao hoe Luther Warren, efatra ambin'ny folo taona zany lehilahy zany, dia misy atao hoe Henri Fener zay namany, tovolahy eo amin'ny 7 ambin'ny folo taona. Izy reo niaraka ny ray vondrona, namory vondrona ny tanora tao an-tranon'iry zareo ny fivoriana, ary ny papan'ny Luther zany no nandray andraikitra, nandray antoka sy ny mpanolontsaina ny karakara zareo tao agnatin'ny vondrona io, niaraka nanatanteraka ny asa fanompoana izay tokony vitan'iry zareo amin'ny fahatanjorany ho amin'ny maha kristianina azy ireo. Tamin'ny afaka folo taona taty aoriana, zany hoe tamin'ny taona 1889 dia nanomboka nanaitry ny fiangonana zany, ka ny fivoriana izay nitambaran'ireo mpamakilayntsika dia nanomboka ny fantoka bebe kokoa teo amin'ny tanora. Ka tamin'ny taona 1901 dia nekena teo anivon'ny fiangonam-be tamin'ny fivoriam-be maneran-tany fa atsangana ny asa fanompoana eo anivon'ny tanora. Tamin'izay fotoana izay natao ambany fifehezany departementany sekoly sabata ny tanora. Tamin'ny taona 1907 kosa dia nekena lany amin'ny alalan'ny latsabato izay natao amin'ny fiangonana fa voatendry ho amin'ny departemanta anankiray maleo tena ny departementan'ny tanora. Tamin'izay fotoana izay dia pasteur Milton Kerr no voatendry nitondra izany departemanta zany voalohany. Tamin'io fotoana io departemanta io nantsona hoe departemanta ny tanoran'ny fiangonana Adventiste amin'ny tandriny andro fahafito mpanompo vonona no nanantsovana izany departemanta zany 20 taona taty afara. Zany hoe taty amin'ny taona 1937 dia nanomboko tao agnatin'izay nanomboko nahitana fiovagna be teo amin'ny hetsika ataon'ny tanora. Nanomboko nisy ireo lasy, tsongodia, ireo aktivité maro samihafa, ny fandehanana any amin'ny zavaboary, fianarana ry astronomie sy ny sisa. Ary rehefa hita sy azo tsapain-tanana ny ezaka nataon'ireo tanora ireo tamin'ny taona 1922 dia nanomboka napetraka ny lesona miavaka ho an'ny tanora, napetraka ny kilasy mpandrosoana. Niainga tamin'ny kilasy mpandrosoana anakiroa izy dia nitombo ka hatramin'ny kilasy mpandrosoana izay tazantsika izy eo ty. Ary ny lasy izay natao tany atsiman-tsinanan'ny Californie tamin'ny taona 1929 no nanasiana ny anarana anankiray atao hoe mpisavalalana. Io ilay ikoragnitsika ny anty tamin'ny taona 1929 ilay lasy natao tao zany no nametrahana ny anarana hoe mpisavalalana, ary nekeny maro izany fametrahana anarana zany. Aty amin'ny faritra ny ireo mampiasa fiteny frantsay amin'ny partie francophone manao azy hoe explorateur, amin'ny partie anglophone nanao azy hoe éclaireur. Aty amintsika raha ohatra ka gasigny angamba hoe manao azy mpisavalalana zany atsika amin'ny maha pays francophone, fa ny pays anglophone manao azy kosa ho tahaka ny hoe mpanazava. Tamin'ny taona 1946 John Hancock dia nanomboka nametraka fandaminana matimaty-paika kokoa teo anivon'ny vondron'ny mpisavalalana teo ambany fifehezany Fédération Southern Californie no nanaovana azy. Nifehy izany fandaminana izay nataony John Hancock izay tamin'ny taona 1947 no nanatanterahana lasy lehibe anankiray
tany amin'ny division Amerika avaratra zay nahitana mpandray anjara misa 10 io zay lasa nitariny tany departementa tamin'izany dia ny Dembar mpiandraikitra ny departementa Tanora tamin'izay fotoana zay nitarika io lasa io. Teo anelanelany 1947 ka hatramin'ny taty tamin'ny taona 1950 dia hita sy azo tsapain-tana vao maika ny hanivoatra ny hetsika izay ataon'ireo tanora reo, hita azo tsapain-tana nareo vokatra tsara zay nananany. Ka tamin'ny taona 1950 dia nikely teo anivon'ny fivoriam-ben'ny conférence générale ny fametrahana ny vondron'ny mpisavalala. Nanomboka tamin'ny fotoana io koa no nanaboahana ny drapeau-ny mpisavalala zay efa namboariny Hélène Hobs sy ny Henri Berg tamin'ny taona 1948 ka tamin'ny taona 1950 dia niaraka navoaka amin'ny fomba ofisialy zay drapeau sy ny fanamina ary ny sira faneva koa naboaka niaraka tamin'izay. Amin'izao andro misy atsika zao efa 70 taona nisian'izay tantara zay niresantsika zay. Raha ohatra ka tamin'ny 1950 dia amin'ity taona 2020 mihitsy dia mipaka 70 taona tsara ka mampahatsiaro atsika ny toe-javatra zay niseho tamin'izay andro zay. Nisy antony manokana manko natonga ny fiangonana nanaiky io fandaminana ny fametrahana ny mpisavalalana sy ny fametrahana ny departementa manokana miahy ny asa fanompoana eo anivon'ny tanora zandriny eo amin'ny fiangonana misy atsika. Raha ohatra ka amin'izao andro misy atsika zao io vondrona nipohitra amin'ny vondrona kely io efa miisa ny agny amin'ny 2 millions ny membre ao anatiny zany club ny explorateur na hoe club ny mpisavalalana zay resantsika zany aty amin'ny fédération Madagascar avaratra mo miisa eo amin'ny 4,100 membre ao anatin'io club io araka ny statistika zay eo am-pelantanana amin'izao andro misy atsika zao eto koa. Tiako sahady ny magnentana atsika rehetra fa amin'izao fotoana misy atsika zao dia amin'ny fotoana ny recensement ndray atsika magnavao ny registre atsika dia angatahako zany ny explorateur rehetra isoratra anarana fa ny zavatra azo antoka dia zao mohatra lavitra ny ho isam-pelatana atsika io nisy atsika any. Tiako ny mampitodika atsika raha ohatra ka androany atsika mankalaza ny 70 taona nisian'ny fandaminana eo amin'ny vondron'ny mpisavalalana. Tiako ny mampitodika atsika amin'ilay loha-hevitra anankiray lehibe izay napetraka teo anivon'ny foibe maneran-tany dia ny hoe 70 taona ny fampihavanana ary ny anty efa entsika raha zany amin'ny toroteny zay iarahany fiangonana maro miaino mandritra ny sabata ary teo koa ny mampifantoka atsika rehetra amin'izany loha-hevitra lehibe zany faniriana dia atonga atsika tsirairay avy vita fihavanana amin'Andriamanitra, atonga atsika tsirairay avy tafakambana ka hiaraka mindra amakivaky zao tantarany andro sarotra izao. Tsy hoe finaritra manao lanonana fotsiny ny rehefa fankalazana ny taona. Ireo zanak'Andriamanitra fahiny dia mankalaza ny taona ao anatin'ny fomba mohatra lavitra ny fijerin'izao tontolo zao. Mampitodika atsika amin'ilay tenin'ny mpanao salamo zay ao bokin'ny salamo 170 dia ny 420 manao hoe mampianaranay anisan'ny andronay mba azoanay fohendry. Ilay hoe mampianaranay manisa no tiako resagna amintsika ny antia dia zao ny atao hoe mianatra manisa dia zao amin'ny fotoana ny tsingerenan'ny taona dia manomboka mieritreritra tsara inona moa ny vita ary inona ny tokony mbola atao. Fanontaniana mipetraka lehibe ho amintsika mpisavalalana dia zao tao anatin'ny 70 taona zay ve na vita zay nasain'Andriamanitra ataontsika atsika, na vita zay nieritreretiny Luther zay nanangana azy tamin'ny voalohany atsika, na vita zay nangatany fiangonana sy zay nantenainy fiangonana ho ataontsika atsika. Eny mety na vita atsika, na vita mohatra lavitra atsika indraindray araka ny fijerintsika. Matoa nisy fandrosoana teo anivon'ny fikambanan'ny tanora ary tsy haika efa nipariaka nanerina firenena maro vokatra ny nataontsika fa zao anefa afaka mandeha fataditra tahaka ny nataon'i Jesosy ilay filoha-pitarika lehibentsika ve tsika ka nao hoe vita io lay tsy fahafahantsika manao zay tahatra zay mampitodika atsika amin'ny ho avy. Ka rehefa nitsingerina ny 70 taona ny fandaminana io dia zao mety miara-mitodika ny explorateur rehetra amin'ny taona ho avy. Mbola omen'Andriamanitra fotoana firy atsika
afahantsika manatanteraka ny asa fanompoana zay nankin'Andriamanitra amintsika. Tsy fotoana ny fisarambazana izao, tsy fotoana isiany filalaovana fahalemena maro samihafa, fa fotoana zay fandraisantsika hery, fotoana zay tambaratsika ao amin'ny Kristy, fotoana zay amitatsika ny adidy zay tsy vitantsika. Koa eto zany miraro soa ho an'ny explorateur rehetra, atonga nareo tanora vanona, ho reharehan'ny fianakaviana, ho reharehan'ny fiarahamonina, ho reharehan'ny firenena zay misy atsika, ary indrindrandrindra ho reharehan'ny fiangonana, ho reharehan'Andriamanitra. Mampahery ireo mpitarika, filoha-pitarika rehetra namana zay miisa eo amin'ny 10,000 atao anatin'ny federasiona misy atsika, dia ireo zay manamaro-boninahitra ho filoha-pitarika. Mampahery amin'ny asa fanompoana, mampahery atsika rehetra zay voatendry ny fiangonana anatanteraka zany asa fanompoana eo anivon'ny tanora zany. Ka Andriamanitra mba sy tay atsika, ny faniriana ny avitatsika be amin'ny asa, ary rehefa tonga amin'ny raolanitra ny tombontsika dia zao tsy misy olatsadanja atsika ka iraraka amin'ny tany sy hitsena azy, fa ao anatin'ny fifaliana no hitsenantsika amin'ny tombontsika. Koa Andriamanitra no mba sy tay atsika, mirary sabata sambatra ho atsika tsirairay avy, ary mirary fahombiaza ho amin'ny club ny mpisava lalana. Amen.